mialina fa andala ny fahamirehana takiny fahombiazany azy atao amin'ny kolikoly miainga amina loha ranom-baovao marim-potitra zay omeny tsara sitrapoa afahana manokatra fanadiadiana. Elle n'a pas été blanchie. Ce sont les mots de la National Crime Agency, l'agence britannique de lutte contre la corruption, qui avait surpris Madame Andjiana Arsou en flagrant délit de corruption. Itsika midradradratra ny resaka ady atao amin'ny kolikoly dia tokony hoe nandray fepetra ohatran'ny fandraisana fepetra amin'ny olona rehetrarehetra. Mazava tsara ankehitriny fa tsy hanokatra fanady adiana mahakasika ny afera kolikoly avolentany ampanganan'ny Romivos Andriana Arsou taleny kabinetra teo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika teo aloha ny Bianco araky ny nambaran'ny tale jeneralin'ny vaovao Gabi Nestor Razakamanantsoa. Ny antony dia mbola tsy misy loharanom-baovao marim-potitra mahakasika ny kolikoly nataon'ny Romivos Andriana Arsou ary tsy fanenjehana olona anankiray ny Bianco raha araky ny voalazan'ny tale jeneraly Gabi Nestor Razakamanantsoa. Zany hoe tsy marim-potitra daholo ny proof rehetra azon'ny fitsarana tany Londres, tsy mahafeno ny fepetra ahafahana manokatra fanady adiana ve zany ry zareo any, tsy manara-penitra. Efa nisy ny zavatra enitsika tany ivelany raha tsy diso tany Grande-Bretagne mahakasika ny raharaha iny atreto aloha ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly tsy hoe saisi tamin'ny raharaha iny fa ny zavatra ny asan'ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly dia apetraka mazava tsara fa miainga amina loha ranom-baovao marim-potitra zay omeny tsara sitrapoa afahana manokatra fanadiadiana. Fa raha mbola tsy misy zay loha ranom-baovao marim-potitra zay sanatria tsy ho atao karazana fanenjehana olona anankiray ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly. Atreto ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly aloha mbola tsy nahavoaray na avy amin'iza na avy amin'iza. Betsaka mantsy ireo olona izay mangataka ny fanokafana ny fanadiadiana momba nyity raharaha malaza Manala Baraka sy mandoa tanteraka ny Madagasikara maneran-tany ity. Raharaha kolikoly avolenta, fangatahana vola ho an'ny tombotsoa manokana. Ohatra amin'ireo nangataka fanokafana fanadiadiana sy fandraisana fepetra manoloana an'ity resaka Romivos Andriana Arsou ity zao izay efa voalaza teto amin'ny pejy roa telo ihany dia isy teny Randriana Soloniaiko filohan'ny mpanohitra tamin'ny alalan'ity lahatsoratra nosoratany tao amin'ny pejiny manokana ity tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Ankoatr'izay dia nisy an'ny Raty Arson Jean sy Mialy Sorandriamampianina. Naneho hevitra izy ireo mahakasika ny tsy fankasitrahana ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana mahefa sy ireo tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana eto Madagasikara araka reto video reto. Itsika midradradratra ny resaka ady atao amin'ny kolikoly dia tokony hoe nandray fepetra ohatran'ny fandraisana fepetra amin'ny olona rehetrarehetra. Ny teo ny fitondram-panjakana nangataka ny hamonjana ny Romia tatia Madagasikara. Eo koa zany tsika aty amin'ny eto Madagasikara hoe misy toe-javatra toy izao aiza kosa ny andraikitra tsika ny juridiction malagasy zany mba tokony mihetsika koa amin'izay fotoana izay hoe eny ary nanao ny anjarany zareo any Royaume-Uni satria tokony nataony lizy ary nataony iny zavatra nataony dia tena hoe ahoana rey zany hoe fanaovana tsinitsinina le sainam-pirenena le fanjakana etc. Tokony misy sazy zany. Tokony misy sazy zany ary tokony hoe tsy ho lasa ligne de conduite hoe tratra ianao dia miakatra plateau ianao manazava izay tianao tenenina eo zay lainga fa iny hitanareo nisy communiqué nazava nilaza teo hoe c'est une fonctionnaire corrompue. Dia raha ohatra izy voasazy tamin'ny nataony tany mila koa tsika mihetsika zany mampiseho zavatra exemplaire anankiray hoe tsy possible zao zavatra zao fa raha nataony le kolikoly tokony voasazy izy. Tokony mihetsika koa juridiction malagasy tsy tokony satria mantsy le izy ohatrany hoe rehefa nataony any any Royaume-Uni le izy dia efa vita zany ny anjarany hitany hoe manintsy izy nanao an'le kolikoly izy dia voasazy izy sady tsy annuleny tsy commué ny peine ny mila mazava tsara ho antsika rehetra zay. Tena nanimba endrika ny nositsika tokoa ty raharaha kolikoly ity indrindra fa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
indrindrandrindra moa fa ny anaran'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina mihitsy no voatonontonona tao anatin'ity raharaha ity nanomboka tamin'ny fisamborana ny Romivos Andrianarsoa. Tsy dia ahenonteny sy tsy ahitana fihetsika nefa ny fitondram-panjakana nandritra ny raharaha iny efa herintaona mahery izay. Manaraka izany, efa nivoaka ihany koa ny sazy, efa nanamafy ny fitondrana Britanika, namoaka an'ity communiqué ity ny maso-ivoho Britanika eto Madagasikara, nanambara ihany koa ny NCA na ny National Crime Agency raha araky ny voalazan'ny Gaël Borgia tao amin'ny France 24 araky ity vidéo ity. Condamnation est toujours valable, elle n'a pas été blanchie. Ce sont les mots de la National Crime Agency, l'agence britannique de lutte contre la corruption, qui avait surpris Madame Andrianarsoa en flagrant délit de corruption. Efa nisy an'ity horonan-peo avy amin'ny National Crime Agency ity ihany koa na ny NCA na enona mazava tsara ny feon'ny Romivos Andrianarsoa nangataka le vola tamin'ireo mpandraharaha tao amin'ny orinasa Gemfields. There's absolutely nothing hidden. The thing is, I used to work with Philip for 27 years now, and there is my work in terms of supporting the government and the country in terms of development, and I stick to that. But there is also my work of, earning my life. So let's be very clear on that. Once we introduce you to the boss, well, before we introduce you to the boss, and this is something that we're working on, we need to get the field ready, which means we need to work on who is Gemfield and why would we choose Gemfield. And I'm very honest, but also very humble. The value of my words is what the boss is listening to. May I just tell you, because I believe there's a misunderstanding, but it's important that we keep transparency and direct conversation between us, because what I read in the contract was 10 for both of us, and what I was saying when I met you was 10 per capita for Philip and myself. Sure was saying to you one time, if Romy understood. Exactly, that would say. Arak'izany proof be dia be zany, dia mbola mahavariana hoe inona no antony tsy hanokafana fanady adiana momba an'izany. I Romivos Andrianarsoa ihany koa nanontonona ny anaran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina matetika. Tsy ampy ny Bianco ny fanamafisana nomen'ny fitondrana Britanika fa hoe tena meloka tokoa i Romivos Andrianarsoa tamin'ny afera kolikoly avolenta. Tsy ampy ny Bianco ny figadrany Romivos Andrianarsoa tany Londres nandritra ny 12 volana. Ny fanjakana malagasy ihany koa raha teo izay efa voalaza teo fa tsy ahenonteny. Raha kolikoly anefa ity resaka ity, kolikoly avolenta izay nataona olona ambony tao amin'ny fitondrana na enona hatramin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ka tena tsy mari-potitra marina ve zany ny porofananan'ny fitondrana Britanika, ny fitsarana Britanika. Izay ny fanontaniana tena anisany miverimberina indrindra amin'ny mpanara-baovao. Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina araky ny nolazain'ny Ratiarson Enchanté hoe midradradratra foana ny mahakasika ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara. Kanefa eto amin'ity resaka kolikoly avolenta ity dia tsy andrenesam-peo na kely aza fa toa hodiana tsy hita sy hodiana fanina ny resaka Romivos Andrianarsoa. Maro ny trangana kolikoly mampitaraina ny vahoaka malagasy fa mampalahelo fa rehefa ireo olona mpiakamakama ao amin'ny fitondrana dia tazantim-potsiny na dia efa hita izao aza fa misy profo mazava tsara. Eto ary moa dia lazaina mihitsy hoe tsy mari-potitra ny profo miantohaka amin'ny tenda avy any amin'ny Royaume-Uni. Eto izao ny filoham-pirenena dia manohana tanteraka ny Bianco, araky ny voalazany dia tsy natao biby fampitahorana ny Bianco ary tsy fitaovana entina hanenjehana ny olona mitsirariny araky ity vidéo ity. Misy fanampy goava napetraka voalohany amin'izany dia napetraka aloha hoe ny Bianco tokony tsy atao birao hoentina ampitahorana na hoentina hanenjehana ny olona mitsirariny fa tokony ary tsy maintsy apetraka ho birao anankiray tena hiady amin'ny kolikoly ary ao anatin'izay dia misy vokatra andrasantsika, vokatra aingana, vokatra maritra. Anisan'izany zavatra anankitelo efatra zany ny zavatra tena napetratsika. Ny voalohany aloha dia niady amin'ireo ady tany
amin'ireo fangalaran-tany mifandravana nyreo tambazotra manerana ny Madagasikara amin'ny fangalaran-tany satria maro loatra ny tsirariny ary betsaka loatra no very fananana amin'ireo hitraketraka nyreo tsy mataotody hitraketraka ireo zay tambazotra ao anatin'izany tambazotra fangalaran-tany zany. Rariny tokoa ve zany ny fijerijerena fotsiny any Romivos Andrianarsoa taleny kabinetra teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika teo aloha, mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha Andry Rajoelina nanao kolikoly avy lentana-ndoto ny anaran'ny Madagasikara teo imason'izao tontolo izao. Anjarany tsirairay no mieritreritra an'izany. Eo ambonin'izany ihany koa nefa dia voatsely tia tale jeneraly vaovaon'ny Bianco ty no nanao fianianana hoe tsy hijery tavan'olona sy andalan'ny fahamendrehana takiany fahombiazan'ny ady atao amin'ny kolikoly. Mianina fa anatanteraka an-tsakany sy andavany araka ny lalàna ny andraikitra. Hita amin'ny lalandava ny fahamarinana tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka na ovina ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana sy andala ny fahamendrehana takiany fahombiazan'ny ady atao amin'ny kolikoly. Raha fehezina dia hodiana tsy hita fotsiny tsotra izao ny afera kolikoly avy lentana nataon'ny Romivos Andrianarsoa ary tsy hosokafana amin'ny fanadiadiana. Tsy hisy koa ny andraikitra na fepetra ho raisin'ny fanjakana na fitsarana manoloana an'ity afera ity satria ny filoham-pirenena mihitsy aza no mody fanina amin'izany mandra-pahita ny pirofo marim-pototra avy amina olona tsara sitrapo raha araky ny nambaran'ny tale jeneraly ny Bianco teo. Ka tsy fantatra hoe tsy marim-pototra ve ny pirofo nampigadra ny Romi ireny ary zany. Ny eto Madagasikara dia ny zavatra tsy misy dikany toy ny tsy fitovian-kevitra fotsiny anefa dia mampigadra. Izay indray ny videontsika androany dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadiny manao j'aime sy misabone dia amin'ny manaraka indray.